zavatra tiana aseho eto dia misy zany ireo orinasa zay efa namehany atao hoe engagement amin'ny resaka hoe inona aby ny zavatra ataony mba hahafahana miaro ny tsy hiparitahany ny aretina atao hoe coronavirus. Maro ny zavatra nataony ireo gel atao rehefa manomboka miditra eo amin'ny bro, amin'izay bro diovina isan-kerinandro na isaky ny tapa-bolana, ary eo koa ny fanelanelana ireo mpiasa mba tsy hifanakaiky loatra mba hanajanona an'le elanelana ray metatra. Misy koa zavatra ataon'izy ireo eo amin'ny lafiny fitaterana amin'ny mpiasa mba hiditra tsirairay ary atsona amin'ny mpiasa vao manatona ny atao hoe manatona ny bus na manatona ny karany zareo mba tsy hifangarony koa amin'ny olona eny an-dalana. Zavatra angatahana amin'ireo orinasa rehetrarehetra centre d'appel dia mba hitovy amin'izay koa hoe mba hametraka ny engagement ny araky ny fangatahana fanamena aminy alefa ny any amin'ny ministera dia tonga amin'ny ministera ohatran'izao ataontsika izao miaraka amin'ny zareo amin'ny ministera ny asa eto moa zany directeur ny travail eto Antananarivo, eo koa ny inspecteur ary miaraka amiko etona koa ny secrétaire général na ministera sy ny directeur ny artec. Ny antony anaovana an'izay amin'izao vanim-potoana mila fandraisana fepetra manokana momban'ny trangana-retina Covid-19 izao dia mba hahafahana miaro ny ain'ireo mpiasa, mba hahafahana mitandro ny fahasalaman'ireo mpiasa satria ny call center dia anisan'ny toerana mampiasa olona marobe. Ka ny atao amin'izao fotoana izao zany dia manara-maso ireo andraikitra, ireo boky andraikitra izay engagement nataon'ny orinasa. Misy ny fepetra ara-pahasalamana ho fitandrovana ny ain'ny-mpiasa, ho fitandrovana fahasalaman'ny-mpiasa izay nataon'izy ireo dia manara-maso ny fepetraka izay ny ministera rotonta amin'izao fotoana izao. Dia ny anton'izay dia hoe raha misy sanatria ny orinasa tsy manaja an'izay fiarovana fahasalamam-piasa izay dia tsy hisalasala ny fitondram-panjakana anakatona an'ireny orinasa ireny satria araky ny ohabolantsika malagasy hoe lahatokana ny aina ary mila tandrovana ny aina.